tokona ao aminareo any ary havana ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny fiangonan'i Kristy, fiangonana olona sy fiangonana rafitra. Ny fiangonan'i Kristy dia fiangonana olona sy fiangonana rafitra. Zany no asongadiny izao mofinainantsika an'izao ao amin'ny Matthieu 4:9, ny andininy 7:10 hatramin'ny andininy 7:20. Manasongadina i Jesosy Kristy no miteny mivantana fa azy ny fiangonana, zany hoe any Kristy ny fiangonana. Zay no nahatonga azy ny teny manao hoe eo amin'ny andininy 7:20 manao hoe ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, izy no nanorina azy ny fiangonana. Fiangonana manahoana? Fiangonana toy inona ny fiangonana naorin'i Kristy? Voalohany, ambara fa fiangonana olona mahalala any Kristy, zany no fiangonana naorina. Rehefa nanontany ny Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra manao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona, marina fa niakatra ny taux de popularité an'i Jesosy tao anatin'ny vanim-potoana nampahamamy hoditra azy, dia miazakazakana monjy azy daholo ny olona. Kanefa misy mihevitra fa i Jaona mpanao batisa io, misy mihevitra fa iray amin'ny mpaminany io. Zany rehetra zany dia fikatsahana ny famantarana ny hita maso ihany. Fa i Jesosy kosa nanontany ny mpianatra manao hoe nareo manao aho iza? I Petera no nanao fanekempinoana, fanambaram-pinoana mivantana manao hoe enao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Enao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Teo amin'io olona zay nino an'i Kristy, nino an'i Jesosy ho Kristy na Mesia, nanaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra na zanak'Andriamanitra velona io, no naorin'i Kristy ny fiangonana. Arak'izany, ny maha izy azy ny fiangonana dia ny fanekeny fa Jesosy no Andriamanitra, i Jesosy no Kristy. Izany nahatonga ny anarana fiangonana dia ny amin'izay nialan'ny olona amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, mahatonga ny olona hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Zany no maha izy azy ny fiangonana. Ny fiangonana olona dia olona mahalala an'i Kristy. Fa ny zavatra faharoa eo amin'ny andininy 7:10 hatramin'ny 7:20 dia miresaka fiangonana rafitra i Jesosy Kristy. Raha miteny Jesosy tamin'ny Petera manao hoe eto ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, dia indro ny vavahadin'ny fiainantsika tsy haresy azy, omena azy ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka izay feheziny dia voafehy, izay voavahany dia voavaha. Dia milaza izany fa nomeny Jesosy Kristy amin'ny fiangonana ny fahefana. Miresaka fahefam-piangonana na ny rafitry ny fiangonana kokoa io. Ambara arak'izany fa ny fahefan'Andriamanitra no ao anatin'ny fiangonana. Izany mahatonga ny fiangonana hanana fahefana feno, satria mitondra ny fahefan'Andriamanitra izy. Amin'ny zavatra rehetra izay ataon'ny olona, amin'ny fanapahan-kevitra izay atao, dia manam-pahefana ny fiangonana, satria mitondra ny fahefan'Andriamanitra. Ianao te ho mpandray fanasamy tompo,
dia ny fiangonana manapa-kevitra satria mitondra ny fahefan'Andriamanitra. Ianao te ho diakona dia ny diakona no mifidy satria misy ny fiangonana no mifidy satria misy ny fahefan'Andriamanitra. Ianao te ho mpiandry na nanolo tena ho mpiandry, tsy ho mpiandry fotsiny amin'izao fa tsy maintsy ankatoavy ny fiangonana eny na ny mahampitandrina ary ny fanoloran-tenany olona iray dia tsy maintsy ekena sy ankatoavy ny fiangonana satria ao amin'ny fiangonana no misy ny fahefan'Andriamanitra. Mampahery antsika rehetra arak'izany hitodika sy hanome asina mandrakariva ny maizy azy ny fiangonana olona mahalala fa Jesosy no Kristy, ny fiangonana rafitra izay manana ny fahefan'i Kristy. Dia n'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny fanorenanao ny fiangonanao ety amin'ity zao tontolo izao ity. Anao ny fiangonana, ianao ny lohany, ianao ny tompon'ny fahefana ho aminy, ianao ny mandidy sy manapaka. Misaotra anao ihany koa nanome izany fahefana izany ho an'ny fiangonana, ahafahan'ny fiangonana resy lahatra manaiky anao Jesosy ho tombo sy mpamonjy, anaiky anao ho Andriamanitra. Fa misaotra anao koa mampiasa ny fiangonanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina hitondra vahaolana eo amin'ny fiarahamonina. Ankehitriny apetrakay ampelantananao ny fiangonana sy izay maha-izy azy rehetra, ny asany, ny heriny, ny teniny, ny toroteniny, ny fiainany manontolo. Apetrakay aminao mba hanana ny fahefanao Andriamanitra tokoa ny fiangonana, ka dia ianao omba lalandava ny asan'ny fiangonana rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana, no anaovanay izany vavaka izany. Amen.